Efa heninao ve izany fankalazana ny andron'ny Martin Luther King Junior izany? Aty Etazonia, isaky ny alatsinainy fahatelo amin'ny volana janoary dia ankalazaina i Martin Luther King Junior. Samy hafa i Martin Luther, ilay Allemand, nitarika ny fanitsim-pivavahana tany Alemana sy i Martin Luther King Junior izay nitarika ny ady amin'ny fanavakavaham-bolokoditra taty Amerika, taty Etazonia. Fa misy itovizany izy roa. Voalohany samy mpitarika tao amin'ny fiangonana Martin Luther Allemand dia pretra katolika augustiniana izy, fa nanohitra ny fivarotana indulgence na ny fivarotana famelan-keloka izay nataony papa katolika romanina tamin'ny taona 1795 tany Alemana. Fa i Martin Luther King Junior indray dia teraka tamin'ny 5 janoary 1795, zanaky Michael King Senior. I Michael King Senior dia pasteur koa izy, révérend amin'ny fiangonana Batista taty Amerika. Dia rehefa namonjy ny fihaonam-be maneran-tany ny fiangonana Batista maneran-tany tany a Berlin tany Alemana i pasteur Michael King Junior dia tamin'ny taona 1797 dia nanao fanambarana miezingezina ny fiombonan'ny fiangonana Batista maneran-tany, manameloka ny fanavakavaham-bolokoditra. Tao Berlin, tao Alemana izay fantatsika tsara ny tantaran'ny fanavakavaham-bolokoditra, famonoana izay nataon'i Hitler sy ny tantarany nanomboan'ny fanjanahantany izay nizarazarana an'ireo tany nozanana tamin'ny conférence de Berlin no nanaovan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina Batista fanambarana maneran-tany, manameloka ny fanavakavaham-bolokoditra. Ka nanomboka taorianan'io fivoriana izay natreny Michael King Senior tany a Berlin tamin'ny 1797 dia novainy ny anarany, novainy hoe Martin Luther King. Izany hoe Michael King izany no nanovany anarany ho Martin Luther King dia nizanany 5 taona tamin'io fotoana io, satria raha anaraka tsara anao dia teraka tamin'ny 1797 i Michael King Junior, zanaky Michael King Senior dia rehefa novainy ho Martin Luther King Junior ny anarany dia novainy ho Martin Luther King Senior azafady ny anarany, dia novainy Martin Luther King Junior koa ny anarany zanany, mbola vao 5 taona. Io tolona sy antso izay tsaroany pasteur Martin Luther King Senior io ihany zany no notohizany zanany izay novany anarany miaraka aminy ho lasa Martin Luther King Junior, ka na dia niady sy novonoina maty notifirina i Martin Luther King Junior rehefa nanao fihetsiketsehana am-pilaminana. Isan'ny niady ny zony tao anaty filaminana ireo Amerikanina mainty hoditra taty Amerika izay nitariny pasteur Martin Luther King Junior dia novonoina moa izy, satria betsaka ireo Amerikanina fotsy hoditra nanohitra n'izany fihetsiketsehana nataony niady ny zony izany, niady ny tsy hanavakavahana anazy satria mainty hoditra izy dia novonoina izy. Fa ny firehan-kevitra napetrany, ny valeur izay netiny, miady ho an'ny fitovian'olombelona rehetrarehetra na fotsy na mainty dia nitohika tamin'ny 1927 dia napetraka ho andro fankalazaina
aty Amerika isaky ny alatsinainy fahatelo amin'ny volana janoary, izany hoe manodidididina n'ilay 5 janoary, andro naterahany Martin Luther King Junior. Ka nanomboka tamin'ny taona 2000 dia efa mankalaza an'io izany ny État 50 mitambatra aty États-Unis. Ka noho izany marina fa malaza be amin'izao hoe miady amin'ireo vahiny manomboka miverina indray ny fanavakavaham-bolokoditra aty Amerika, fa na izany aza dia tena mbola ankalazaina, mbola valorizena aty Amerika ny fankalazana an'io andro ankalazain'ny Amerikanina rehetra ho fiadivana amin'ny fanavakavaham-bolokoditra io. Ary ny tena ankalazako manokana azy moa dia andro zoma koa 9 janoary tahaka izao nahatongavanay mianaka, 5 taona koa ny zanako amin'ity taona ity nahatongavanay mianaka taty États-Unis ka sady feno 2 taona androany izany ny nahatongavanay teto États-Unis. Ny alatsinainy manaraka an'io tamin'ny 1 janoary izany, tamin'izay vao tonga ny nankalazana ny andro fankalazana ny Martin Luther King Junior, izay sambako tamin'izany fotoana izany hoe ve misy mankalaza an'izany koa aty no isan'ny tena nampirisika sy nampifoha ny hafanam-poko hoe azo atao koa izany ny ady amin'ny fanavakavahana ny mahalahy sy ny mahavavy, na dia tsy amin'ny resaka zo sy lalàna aza nitondrana azy eto amin'ny pejy fa amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ampilaminana tsy misy herisetra tahaka izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Ka isan'ny ankalazaina eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy koa izany manomboka androany ny andron'ny Martin Luther King Junior, izay mitondra fihetsiketsehana mitaky ny fiadivana amin'ny fanavakavahana ny mahalahy sy ny mahavavy, ny mahitahita sy ny tsy manana povoaraka atao tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina. Dia androany koa izany ny ankalazantsika voalohany eto amin'ny pejy ary hankalazaintsika isaky ny alatsinainy fahatelo amin'ny volana janoary ny Martin Luther King Junior Day, izay ataontsika modely fa na dia ahilikilika sy atao tsinotsinona aza isika vehivavy dia afaka mijoro amin'ny finoana tahaka ny nataony Pasteur Martin Luther King Junior koa, hiady amin'ny fanaovana tsinotsinona antsika vehivavy, hiady amin'ny fanilikiliana antsika vehivavy ary hiady amin'ny finoana mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, satria ny fiangonana kristianina koa indrisy. Na dia teraka tao anaty diversité aza ny pentekosta voalohany, rehefa nilatsahan'ny fanahy miasina ireo mpianatra ny teny aramahika dia afaka niteny tamin'ny fiteny samihafa ka nahatonga ny fivavahana kristianina tsy nijanona tao Jerosalema ihany fa niparitaka maneran-tany ary tonga tany Afrika, tonga tany Madagasikara, tonga tamin'ny firenena rehetra koa. Dia tsy manavakava-bolokoditra koa ny fivavahana kristianina. Nisy ihany lesoka rehefa nanomboka lasa fivavaham-panjakana romanina ny fivavahana kristianina dia lasa nanao tsinotsinona ny kolotsaina sy maha-izy azy ny toerana samihafa, tahaka ny rehefa tonga tany Madagasikara ny fivavahana kristianina efa 200 taona mahery izay. Efa tany amin'ny taona 1600 moa no efa nisy mompera katolika tonga voalohany tany Madagasikara, fa tamin'ny andron'ireo misionera avy any a Londres zay vao taty amin'ny taona 1800 zay vao tena tanteraka ny asa misiona tany Madagasikara. Izany hoe efa 200 taona mahery izay. Dia ny fangaro an'io kolotsaina tandrefana io koa ny fivavahana kristianina tonga tany Madagasikara, nefa najoron'Andriamanitra koa ny fifoazana malagasy izay iombonan'ny kristianina malagasy rehetrarehetra. Tsy misy fanavakavahana, izany hoe tsy misy fanavakavahana ao amin'Andriamanitra, na lahy na vavy, na jiosy na grika, na andevo na tompo, dia
tokony tsy hisy fanavakavahana koa zany amintsika kristianina rehetrarehetra, na fotsy na mainty na lahy na vavy na manan-katao na mahantra, fa mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no ankalazaintsika voalohany androany irina sy apetraka antsika amin'Andriamanitra mba hankalazaintsika rehetra koa manera isan-taona eto amin'ny pejy sy ny fikambanana zava-manahiran'ny vehivavy ny Martin Luther King Jr. Days.